avy mitsapa alahelo ny vahoaka malagasy iray manontolo, indrindra ny fianakavian'ny tompoko lava, misy mpianatra eny amin'ny sekoly ambony ny barikadimy Toamasina. Tsy mety ny manginy manoloana ny zava-misy, tena mampalahelo ary mampiorikoditra dia tanora fanantenana reharehan'ny fianakaviany sy ny firenena antoko ny ho avy ty Madagasikara ity no indaosin'ny fahafatesana eo ampitakiny ny vatsim-pianarana, zany hoe vatsy entiny mianatra zay zony tanteraka. Ary ampatsiahiviny eto fa tsy vitan'ny amin'ny faritry Toamasina ihany io olana vatsim-pianarana io, fa saingy manerana ny université rehetra manerana Madagasikara. Efa tsy resahany intsony ny fombafomba fiainan'ireo tanora ho avy amin'ny firenen'ireo, tsy fisina jiro, tsy fisina rano, toerana tsy zarizary, tsy mendrika izany hoe tanora ketsa ho avy ny firenena izany, ka dia vahotra tokoa ny vava ary gina malahelo ny fo. Choqué hoy ny fitenin'ny aty amin'ny tany tandrefana aty, zany hoe tsy mino intsony, tsy tonga saina fa mafy loatra ny fahoriana ka dia very na ny saina raha manoloana zany. Fa de inona loatra tokoa no manjoa an'ity tanindrazantsika ity no potehana sy vonoina tahaka zao ny taranaka malagasy. Resaka tsy fahaiza mitantana ireo fitondrana, tsy fahaizana mampiasa ny vola amin'ny fomba madio, tsotra sy mangarahara fa amin'ny lalana maizina sy kitroka, ka de zao ny vokany, aina no afoy, fianarana no atao, fahafatesana no hita. Zavatra tsy azo ekena na oviana zao zava-mitranga zao.
tsy azo ekena na oviana na oviana satria filoha tsy mahay mitantana firenena. No antony mahatonga ny zava-doza amina tambo tak'izao. Filoha tsy misy mpitondra firenena azy zany, tsy misy maharay aman-dreny azy na ny kely azy, satria efatra any am-boalohany io no tsy vanina, tsy manaja lalàna fa manao herisetra sy lomboto fotsiny maka fitondrana. Aiza moa no hisy firenena vanina rehefa amin'ny zavatra tsy rariny sy tsy ara-dalàna no hitantananao ny firenena. Zany filoha zany de olona tokony ho ray aman-dreny, tsy manolo bato mafana, tsy mandainga, tsy mamitaka, ary tsy mampanantena tsy misy ny vahoaka zay azo lazaina fa hoe zanany raha ohatra ka ray aman-dreny marina. Firifiry ny fampanantenana pôkaty, ny lainga sy fitaka vitan'ity filoha ity. Filoha totakely zany fa tsy filoha-patsakana, tsy misy nanaiky an'io filoha hatrany am-boalohany mihitsy, fa de naka fitondrana teriny fotsiny, eritreretina fa ho vitany didiny besandry sy ny asan-jolaam-boto zany mitantana firenena zany. Na fokotana raha tsy zakan'io, na Antananarivo raha tsy zakan'io, anka tsy misy, tsy manana solution fa de mamotika firenena ka de zao no alehany, tsy manan-kavaly afa-tsy ny herisetra miaramila hatrany am-piandohana ka mandrak'androany. Fa izy ianao raha angatiny no andeha hisetrasetra toy izao eto amin'ny firenena, firy taona zay na Madagasikara natao fanjana tany ara tsy nahita fahoriana ohatr'izao zany mpianatra zany. Efa nandalo tam'zany resaka fianarana teny amin'ny fianarana ambony teny Ankatso zany zay, misy ny olana, misy ny fahatarana amin'ny tsy fandoavana ny vatsim-pianara araka-potoana, fa tsy mbola tonga am'izao herisetra zao e. Zany campus universitaire zany de voahaja, tsy azo ny tafika na maramila na polisy nizaniza idirany zany, fa manana ny zony sy ny sata manokana miaro azy. Firy taona ny tantananay fietsiketsehana teny amin'izany Ankatso zany, fa tsy mbola nisy tahak'izao. Satria nareo ve be basy, satria mety Jola lasaina fa jeneraly, bomba, aiza ianao no nahita an'izany hoe bomba amin'ny fiantsoana hoe jeneraly mitondra amin'ny firenena. Hoentinareo amin'ny resaka lomboto sy ny herisetra zany ty firenena ity sa inona ny tena tediavinareo e? Avy daholo ro fitaovam-piadina mahery vaika andrindra zay anananareo, fa hoy teo zay ataonareo am'ity, fa tsisy firenena, tsisy vahoaka hilefitra anaiky sy hipetraka fotsiny hitazana ny zavatra tsy rariny sy fambolon'olona malagasy tsy amin'ny antony tsy misy farany tahak'izao. Tsy ho tanora mpianatra, tsy olo-tsotra,
voatemely se tosika voafrina zay nefa anisan'ny vonono miarami vonono rozandary tsy vanina tsy mataotody reo nyresaka hoe dahalo nefa ny dahalo voalohany sy raindehan'ny dahalo filehiben'ny dahalo de nareo fitantanana eo amin'ny fitondrana io tsy mieritseritra afa-tsy zay amen'ny posy angalatra sy amodikodina volam-bahoaka ary ny arem-pirenen'ny vahoaka malagasy voatsiela resaka volamena 4 kilao ranga ianao ray aman-dreny lehibe ny firenena no tokony mijoro sy manazava tondra ny marina rehetra manodidina izany raha tena olona madio tsy misy petina manoloana ny toedraraha mahatsiravina tahaka zao inona moa ny tokony olana raha ohatra ianao ka tsy tao anatin'io resaka fanondranana volamena io na manodidina anao na ity bomba tsy mitsahatra manao avocat du diable miaro amin'ny olona tsy azo arovany ity io koa mbola tafiditra ao koa ny ministry ny toekarena fa hitsaretinareo fa nareo ve ty fireneny ty e miaratsiny fa miakatrakatra tosodra araka ny fitenenana fa raha izany atezerana sy aromotana ao anatiko zany a dia so ihany afa tsy te auteurana fa na za maty na reo mpamonolo reo no aringako matoy ianao tsy afaka mitondra fanazavana madio sy mangarahara manoloana ny volam-bahoaka fanampiana entina ny adiny vatsy ty resaka vatsy ty ainareo mihitsy zany ny manolakolana n'ity voly ty vatsy mpianara vatsy tsinjo hoentina hanampiana ny vahoaka malagasy iadina tamin'ny valanaretina covid-19 zay mbola tantara mbola amitoy mbola tsy vita vola 1 milliard de dollars volane zany le olone volane zany manjavona tsy hita resaka bonbon rena hoe écran plat resaka légume tsy fantatra tsony tsy misy fahanazavana tsy misy comptabilité mazava firenena taiza mbola isy zany makara ary ny mahatsy valina anareo mihitsy mahatonga amin'ny firenena sy mivahoaka sahirana ohatr'izao firenena mahantra indrindra eto ambonin'ny tany fa fambaraka tsy misy ohatr'izany amin'ny ray aman-dreny tompona andraikitra dianao flo dahalo fa tsy flo président no tompona andraikitra voalohany amin'ny antoka rehetra am'izany trosa mapitikizo ny fireneny zany vola trosa fantatrao zany hoe firenena mibaby trosa ny vahoaka malagasy mbola tsy de mahazatra firy izany hoe resaka mampiasa vola miaraka amin'ny banky sy ny findramam-boly zany ny akamarony fa firenena efa découvert ny filazany zany hoe
efa trosa mandifotr'olona dia mbola vitanareo manodina ny voly ho any amin'ny zavatra hafa. Famonon'olona tsy misy ohatr'izany zavatra famonon'olona akoraka, famonona firenena mivantana, ny fitantanana sy ny fomba fanao maloto tak'izany. De mbola mirerena reo mavita kely EPP kely etsy, mavita kely lalana kely 2 kilometatra etsy, de vitanareo sy mandroso ty fireneny ty. Tsy vitanao io fa mbela tsotra fotsiny alohan'ny ekarany arotany vahoaka malagasy rehetra rehetra efa feno ny kapoka, mbela moramora satria zany ray aman-dreny tsy mahavelona ny fianakavy tokantranony zany de ny firenena fa mandeha mangatakatsy mangatakaroa manao trosary mandeha mividy vary entina ilazana fa mitondra firenena. Tsy zany ny fitantanana firenena tompoko. Meo angady, meo tany, meo fitaovana ny rehetrarehetra ny vahoaka reo malagasy reo, reo tanora reo ahafahana mamokatra vary. Vietnam zany ane tany firenena kely zavatra tsisy dikany zany Vietnam zany, kely no Madagasikara zany, na Thaïlande kely no Madagasikara, Cambodge kely no Madagasikara. Nefa zany ny voalohany amin'ny fanondrana vary eto ambonin'ny tany satria fantatry ny mpitondra azy, fantatry ireo mpitondra azy ny priorité na ny maika indrindra eo amin'ny firenena. Ka lava loatra ny resako fa mbola mamerina sy teny aminao mbela moramora ianao sy mifatana raha vatomanga ao ambadika ao io nareo ny manao ny lalàna eto amin'ity firenena ity, miaraka amin'ny mifatana bomba tsy hoaiza io fa be niseo naditra talohanareo teo fa zany vahoaka malagasy zany tsarovy fa masina zany Madagasikara zany, manakasina ny malagasy ka tsy azonareo sosena zimbazimbana sy atao tsinitsinina ohatr'izao. Io fanona vetavetanareo ny fady eny amin'ny rovo io no anton'izao rehetrarehetra zao. Efa nyteny anareo sy nampitandranareo fa hoaviny tsy mety aminareo io izy io, de zao nareo mamonomono ny malagasy amin'ny tsy atony. Ny olona miasa tsy alohanareo ny karamany, mpianatra mianatra tsy mianareo vatsym-pianarana, ny sakafo nohan'ny tokony olona gedina amin'ny aretina aholanareo any amin'ny zavatra hafa ny vola matiny kereny vahoaka. Antaninareo angatana aiza ny fanazavana, aiza ny comptabilité mazava, zéro. Dikan'izany tompoko tsy fitantanana firenena zany fa famonona firenena. Ka mbelahanao teo mpianatra mitaky ny zony taky vatsym-pianarana kely zay efa tsy misy dikany tsony raha ietrehana ny inflation na ny fiakaran'ny vidim-piainanao Madagasikara. Ny zanakao any Suisse resaka mianatra hôtely
efa ho 350 000 € isa-taona nolanina am'zany. Avy aiza zany voly zany e? Avoy mazava ary takina iko mangarahara. Aiza ny arenanao? Avy aiza reo voly reo? Ohatriny ny karamana filoham-pirenena malagasy, filoham-pirenena frantsay mandray any amin'ny 10 000 € nety any raha betsaka indrindra. Ianao va mandray mihoatra ny filoham-pirenena frantsay 350 000 € isa-taona ho an'ny zanakao anankiray zany. Ahoana ny fomba nahitanao voly? Ka raha moatriny ianao, raha ataoko hoe mbola 10 000 raha niraisinao a, mbola vola tsy 100 000 € zany niraisinao isa-taona. Tay zany nangalaranao am'ireo vola reo. Avoay vola mahoaka, avoay ny fahamarinana, ambely atsotro zao efa ho avy ny fotoana, satria tsy vitan'ny firakorahanareo fotsiny ity raha ty. Hatram'izay de kabary tsy valiny teny midina mirakorahanareo. Zay olona mijoro de fahavalo-pirenena, zay olona manakina sy milaza ny tsy mety dia fahavalo-pirenena. Tsy misy fahavalo-pirenena zany eto, fa nareo no fahavalo-pirenena. Ianao no vato misakana, ianao no mamono an'ity firenena malagasy ity. Ka teny tsotra mora ampaindreny amin'ny mazoky ray aman-dreny tembera. Zay no fanafodiny io, tsisy fanafodiny hafa io, tsy misy fanafodiny hafa. Na amoaka an'ireo helicoptera anao, na amoaka bomby anao, na amoaka tanky anao, na amoaka inona anao a, vite zay, ampy ça suffit. Taky ny fanajana ny zony ny vahoaka malagasy, mitaky ny fahafahana ny vahoaka malagasy, mitaky ny fahalalana sy fahazahoana maneho ny heviny ny vahoaka malagasy. Miara manonja. Taloha ianao miteniteny foana hoe ataotsika ny tramway 12 taona 13 taona lasa zay. Zao ianao mbola ataontsika ndray ny tramway. Taloha ianao niorakorako ohatr'izany ka tsisy mamaly, fa zao ianao miorakoraka indray mandeha ianao hoe ho ataontsika ny tramway, de miverina any aminao ny ako hoe aiza le tramway. Zay mivoaka vavanao rehetrarehetra zany fototra any aminao. Ampy zay, manaraka anao daholo ny malagasy tsy vaky volo, tsirairay avy ny olom-pirenena rehetra, na avy any atsimo io, na avy any antsinana, na avy any andefana, na avy any avaratra. Aky io manerana an'izao tontolo zao. Tsy afaka niteniteny foana zany tsony ianao hoe anova ny fiaina an'izao tontolo zao, hoe anavitra an'izao tontolo zao, hoe anasitrana an'izao tontolo zao, hoe firy tapitisa amin'ny matin'ny Covid-19 zay rangaha. Firy tapitisa amin'ny marary. Mirakoranao mamoana ianao teny hojerena raha mahasaha amin'ny teny an'izay. Fa nao Afrika ihany ara de hitorabato anao daholo ireo firenena rehetrarehetra reo. Ka vity zay, ampy atsao ny vahoaka malagasy. Ianao fa tsy manaja ny tenanao tany am-boalohany. Ka omany le roplanao, lasy ianao mandeha,
ary raha tonga ty anao mbola miandry anao koa zay aty ka ataovy zay tianao atao fa miala fanafodiny dia mampahery tsika vahoaka malagasy ary ko mampirisika atsika rehetra tsy emotra itsony satria efa dila ny fandeferana, efa dila ny fananarana fa ny sazy miandry ny olona manaonao foana ito amin'ny firenena araky ny lalàna zay mitovy ho an'ny rehetrarehetra. Tsy misy maharay aman-dreny anao nao viny sady mandainga no mamitaka no mampanantena foana, mampanantenany tsy misy ary ko tsy mahay afa-tsy midaroka sy ny mamono. Eritrereto hoe zanakao an-trano raha vao mitaky ny zavatra zony na mitaky ny zavatra tokony ataonao aminy ve de rotsakazo na kitay, iny zao mazava fa basy ary basy balarelona ny sarina vaoaka hita tamin'ny resaka réseaux sociaux teo no asitrinareo ny fitakiny sy ny fanakianana ny zavatra tsy mety ataonareo ka dia mahereza daholo sika ry vahoaka malagasy fa hoenjana ny tolona fa io de tsy maintsy miala eo ary tsy misy atakandro itsony ary de mampahery ary ko mamangy ny fahoriana zay namono ny zanany any Toamasina andrem-piadanana izy ary fitondra fiononana ary ko fampaherezana ho azy ireo Andriamanitra Ndrenanahary sy iavazantsika eo Soratoko.